nanapa-kevitry ny mpanohitra omano ny tanterana ampabiamaso tamin'ny vahoaka. Fitantanana ny firenena nandritra ny Covid-19 betsaka ny lesoka hoy ny firaisamonim-pirenena. Tanterahana any Sambava nisokatra androany synode lehibe ny FJKM. Alarobia faraika amby folo ny volana aogositra 2024 manolotra ny araba ombampireritso tompokilasy tompoko vavy antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-bahoaka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaony sosialy avy hatrany dia tsy nampiovana inona na inona ny vidin'entana teny an-tsena ny baiko ny filohan'ny Repoblika nomeny tompon'andraikitra ny alahady lasa teo. Ny vahoaka madinika no mizaka ny tserany aina amin'ny fidangan'ireo entana tena fampiasa amin'ny andavanandrom-piainana. Ny any fanjakana dia mbola resaka vitambava fotsiny ihany hatramin'ity androany ity. Ravora Safimaina sy Manora Andriamalala. Vahoaka finaritra ny ady anarty sahirana ara-pivelomana no hita teto Madagasikara mialohan'ny taona 2024 izay nisy ny fanonganam-panjakana nanomboka teo amin'ny vanim-potoana ny tetezamita ny antotongana tsikelikely ny sosialim-bahoaka ary tsy nitsahany akatra ny tany vidim-piainana. Ny mafy izany amin'izao indrindra rehefa nihiboka vokatry ny Covid-19. Amin'izao fotoana dia manodidina 540 ariary ny litatry ny menaka, 3 ariary ny kilao ny siramamy ary eo amin'ny R1 sy R1 ariary ny iray gony vary raha manodidina 500 sy 500 ariary ny mihoatra ny kapoaka ny vary. Atao izao misosokevitra avy amin'ny olom-pirenena sy indra ny fandraisam-peonay mahakasika ny tokony heverin'izy ireo fa vidin'entana. Le vidim-piainana aloha tena tsy zaka tenenay zao raha ny zakanay amin'le vidim-bary le 500 reny ny kapoaka satria izay maro anaka. Izay zao raha mividy vary efatra kapoaka arivo nefa ny izay raha mandrotra isaky mandrotra ka dia fito kapoaka. Izay zao mivarotra ohatr'izao reny entana amidinay nefa ny hatry mipetrahanay teto izao iny telo ny fivondronana amin'ny manalanay eto. Ny entana kely izay amidinao eto mbola potehany. Vary tokony 500 ihany ny kapoakako. Dia menaka aloha zany izay vidy ohatra hoe 300 sy 500 isan'andro fa izay tsy mividy amin'ny tavoahangy. Eny miditra aloha tsisy misy ihany fa kely arakarak'izay hitanao isan'andro ihaniko. Vola mivoaka misy ihany satria anao mividy vary, mividy laoka, ny saribôza efa tsy zaka tsony ny vidiny. 500 vao mahaza tsinjarany. Vidina vary zao tokony 500 hatramin'le tamin'ny fanarana tamin'ny 2009 reny. Menaka 500 ireo ihany no mamaibeko ireo tokony averina. Ambony daholo ny rehetrarehetra zao vidim-piainana. Maharaka miditra mivoaka fa mahena fotsiny ny any atokantrano dia zay. Mizaka ny tseranena aloha raha amin'izao andro izao ny jerena zany dia mizaka ny tseranena. Fa fitsitsina no tsy maintsy hoe mandeha foana ao atokantrano fitsitsina. Tena miafy ny olona amin'izao. Miafy ataoko hoe ohatra kaiky kely zao fampiasana sakafo menaka voamaina. Dia lafo dia tsy maintsy miafy ianao. Tsampo le vola tantanana dia tsy maintsy hoe ahena le zavatra vidiana. Baiko no nomeny filoha ny alahady teo. Baiko no hoe afaka 3 andro dia mila miova ny vidin'entana ho an'ny paitoekarena. Dingana marina efa no ahafahana mametra izay vidin'entana izay fa tsy vitambava fotsiny ihany. Miankina ny vidin'entana ny ivelany, ny sandam-bola ariary sy ny fahaiza mitantan'ny fanjakana no ahafahana mifehezan'ny vidin'entana izany amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny vavaon'ny finoana kosa indray dia notanterahana androany ny fanokafana ny synode lehiben'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Ao amin'ny FJKM Philadelphie Sambava Centre no anaovana ity synode lehibe izay tsy farana raha tsy amin'ny 24 ny volana aogositra ho avy izao. Mialy Rarombana sy Mateo Prince. Nizotra tamin'ny atsakany sy andavany amin'ny ankapobeny ny fanokafana ny synode lehibe ny FJKM androany. Anisana natrika ity fotoan-dehibe ity ny solon-tena ny FJKM sy ny FFKM avy ety Antananarivo. Andian'ny 720 ity tanterahana ao amin'ny FJKM Philadelphie Sambava Voany synode paritany 420 ity ary tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana mandritra io herinandro io ny fifidianana ireo mpifidy vaventy izay ho filoha sy birao vaovao an'ny foibe FJKM. Rehefa malala misodin'Andriamanitra raha afaka manokatra izao fampirantiana izao. Fanaon'ny FJKM synode lehibe ataony fanaovana fampirantiana. Satria volanany leto ny lafy valiny ary tsara fitandramasina azy. Ka ireto fampirantiana ireto
dia mitarika antsika ahita ny fivenaran'ny asa izay ataon'ny FJKM ny voninahits'Andriamanitra ivelomana mahafinarana azy ary ho fitahiana koa ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Izany dia avana malala ny mahasarobidy zao izany le tsy mandrisy ny sonada lehibe izy ity dia afaka mijery azy amin'ny tsipia zany tsika fa ny amin'ny fotoana dia mandalo tsika dia ataritsy zone ato amin'ny zavatra rehetra atao. Mivavaka sika riavana. Ry Jesosy Kristy tombosika monjy anay io velona sy miasa ianao ary velona sy miasa koa ny fiangonana. Izao fampiraty izay dia sokafo anay amin'ny anaranao anehoana zany fahavelomanao sy ny fahavelomanao zany ary hotahinany mba hahatonga fientanana vaovao indray amin'ny fanomezana ny asa atao ary fahitana vaovao koa ho amin'izay asa tokony atao. Ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana mivavaka izany ary anao ireny mivoninahitra. Amen. Tao anatin'ny fanajana ny fipetraram-pahasalamana no nanatanterahana ny fanokafana ity sinode lehibe ity. Nisy moa ny lamina marina petraka raha sendra misy ny olana toy ny fisian'ny dokotera raha sanatria misy ny marary mandritra ity fotoan-dehibe ity. Eo amin'ny vavaon'ny toe-karena dia maro ny fanatsarana tokony atao anarenana faran'izay aingana ny toe-karem-pirenena malagasy izay tsy nitsahantotongana vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus na ny Covid-19 teto Madagasikara. Maro ireo sehatra voakitika atao anatin'izany ka ilaina ny fandraisana andraikitra hoy ny teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagasikara tamin'ity androany ity nandritra ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny sy ny mpandraratsy miankana tetsy Ambojatovo. Yando miaratina sy tahirinena. Sehatra maro no nitotongana tsy nahita mangirana vokatry ny fisian'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha tsy laza afa-tsy ny sehatry ny fizantany akanam-pikorosofana ny arkarem-pirenena. Tsy tafarina mihitsy izany ary tsy tratra an-tanjona raha mbola ny toe-java-misy ankehitriny indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina izao hoy ny teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagasikara. Ahinatra ihany koa ny akaran'ny vidim-piainana tsy vahaolana ny fanavaranentana ny fampiroboroboana sy ny fanomezan-danja no ato anatiny no tokony imasoana ho hiatran'ny fanazavana. Sarotra nefa ny milaza fa hoe amin'ny fotoana raika amby roapolo sy arivo ity dia tena hiverina tamin'ny situation talohan'ny crise Covid, izany hoe tamin'ny fotoana 2020 sy 2020 ny ekonomia malagasy satria izay dia mahita fa raha mbola izao fandehana izao aloha mbola mikatona ny sistany mbola eo le crise Covid betabe ireo sehatra mbola sahirana dia manahy izay fa tsy ho tratra ilay tanjona teny fanjakana hoe tombo 4.3 iarakarena fa raha ohatra ka efa asitsika na tsasaka izay dia arabasoa arabatsara akatoavy ny vita malagasy fa tsy voatery tsika hoe manafitra foana itavany ivelany raha ohatra ka mitombo ny vidy maro mahona moa tsy ataony ezaka mba ahafahantsika mahaleo tena amin'ny lafiny voka-basy satria raha mokatra vary tsika tsy betabeka ny inamoty tsy mila manafitra iny tsika mamokatra vary donc azontsika atao tsara mihitsy zany ary tokony ataontsika mihitsy mba ahafahantsika mahaleo tena amin'ny zavatra maromaro asiretina tokoa ny ronono asiretina ny diloilo lohantsika retina siramamy etsetraetsetra mba tsy miankina amin'ny fanafaharetana avelavela foana. Nisy moa androany fifanaovatsy ny mpiara-miasa ateo amin'ny GEM na ny vondrony orinasa eto Madagasikara sy ny teo anivy ny mpandraratsy miankina tetsy Ambojatovo. Tanjon'ny fiara-miasa ny rotonta ny ahafahana manarina sy mampivoatra ny toe-karem-pirenena amin'ny alalan'ny fiaramenta ny mpandrara na izany avy eto an-toerana na avy any ivelany. Vavao avy any Mahajanga kosa indray dia mbola ao anatin'ny fiatrehana tanteraka ny fanadinana mpanjakana baccalauréat isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fatroboeny tsy mora ny fanomanana sy ny fiatrehana izany fanadinana izany araka nambarana iray aman-dren'ny mpianatra ny resaka tamin'ny samy mamonjy MPS Mahajanga. Amin'ny elaka misy ho avy izao no farany ny fanadinana mpanjakana baccalauréat era Madagasikara raha eto amin'ny faritra Boiny dia ao Marovoay no zandriny indrindra ary any Ambatobe kosa ny zokiny indrindra. Taona série B any Marovoay dia 9 taona ny lehibe indrindra série A1 any Ambatobe. Araka ny fanazavana ray aman-dreny dia sarotra no natao natonga an'izao tanjona ho tratra ho an'ny zanany maka ny fanadinana baccalauréat izao na amin'ny setriny sosialy indrindra amin'ny ara-tsakafo
satria dia sahirana izy ireo ary izara raha misy atokona nefa dia tsy maintsy manenjika ny sakafo izay ataony zanany amin'izao fanadinana baccalauréat izao. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray olona mahery ny ray faingo 440 tapitrisa no fantatra fa tratrany tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra Atsimonosiny amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika avokoa ny zaza latsaka ny 5 taona izay amin'ny totaly ny atsasany latsaka kely amin'ny salan'izy io raha ny voalazany teo anivon'ny UNICEF. Aina itombo avoroeny ary tafakatra 8 alina nisan'ireo olona tratra ity toejavatra ity amin'ny volana Oktobra hoiatrany antso fanairany teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena ity. Ny distrikana Ambovombe no manana tambony indrindra amin'ity tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ity izay amin'ny totaly 720 isanjato raha tsy misy ny fandraisana andraikitra farak'izay aingana dia ahina ho tratry ny mosary ity distrika ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia araka ny vaovao ofisialy nivoaka dia fantatra fa tsy afaka andray anjara amin'ny LDC Afrika ny AS Sadema Madagasikara noho ny antony arabola. Tsy midika ho faravan'ny club nefa izany fanapahan-kevitra izany raha ny voalaza ny tompon'andraikitra hatrany satria mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fifanarahana iarahana amin'ny mpanohana vaovaon'ny club ny sehatra afrikana fa ny fiatrehana ny tompilalaovana vaovao no andraikitra izy ireo. Mbola tsy fantatra mazava kosa raha manana fahefana arabola ny COSFA hiatrika izany raha toa ka mbola mety ny fandraisany anjara fa dia hatreto aloha dia banga ny toerana ho an'ny Madagasikara amin'ny tontolon'ny LDC. Vaovaon'ny trangam-piarahamonina avy any Ambatonazaka no antsika manohy ny fiarahana. Ny trangana Aitrano tany amin'ny commune Ampitatsimo Ambatonazaka faritra Aloatra Mangoro omaly talata tolakandro teo. Lasa lavenona avokoa ny entana tao an-trano araka ny loharambavao avy any an-toerana. Niry Andrianarivony MBS Ambatonazaka. Trano iray misy efitra roa no may ny tolakandro ny talata teo tao amin'ny Fokotany commune Ampitatsimo. Kila forehitra avokoa ny entana tapitrisany tao an-trano na dia niezaka namonjy aza ny mpiaramonina sy ny vokin'olona. Tsy tao an-toerana ny tompontrano tamin'ny fotoan'io fa nanao zavatra taty Ambatonazaka. Raha ny fitantaran'ny olona nahita fitrangaly loza dia zavatra nipoaka be toy ireny feom-basy ireny no re ny alohan'ny fisiany ny fidedaka ny afo tamin'ny varavarankely. Nigeria avany tonga avy any dia zavatra setroka zany manana vazandrindrina zay mandeha ny lelanafo dia velona ny azo lavan'ny olona ny trano mihidy tsy fotoany ny tompontrano dia samby namonjy moa atao anatin'ny fraction de seconde izy fa tsy mba hoe miresaka minitra tonga dia nirehitra daholo zany nanodidina ny vazantrano mahay tsisy nandraisina mihitsy ny entana naderay ny fokon'olona samby nanao zay tratrany kanefa tsy azo midirana mihitsy satria na ny lelanafo ary mivoaka amin'ny varavarana sy amin'ny varavarankely. Fantatra fa anao tolo-tanana ho an'ny arambona ny mpiray vodi-rindrina mandra-pahatonga an'izay mety ho fanampinina ataon'ny mpitondra fanjakana raha izy zany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia maro amin'ireo firenena no nisafidy hiverina ao anatin'ny fihibohana indray noho ny firongatry ny olona mitondra ny variant delta ny Covid-19. Anisan'izany moa i Philippines. Ity firenena ity izay nisafidy ny anohana amin'ny alalan'ny fanampiana arabola ireo mponina ao aminy. Mialy rarombana sy Mateo Prince no mitatitra izay vaovao izay. Arivo pesos na 720 euro no azo ny isa-tokantrano any Mani, vola avy amin'ny gouvernemanta Filipianina entina hanohanana ireo vahoaka ao aminy noho ny fiverenany ity firenena izay ahitana mponina maherin'ny 13 tapitrisa ity ao anatin'ny fihibohana indray. Efa herinandro teo ireo mponina ny antoerana no nasaina hijanona tany tokantranony avy noho ny fiazakazahany isan'ireo olona mitondra ilay variant delta ny Covid-19. Noho ny fisiany izay fepetra vaovao napetraka izay dia maro amin'ireo mponina no very fihinanana satria tsy afaka miasa kanefa ny an'ny androany tadiavina androany. Etsakilany ihany koa ny fandoavana ireo faktiora isan-karazany. Ny 20 isanjato ireo mponina maherin'ny 13 tapitrisa ireo no fantatra fa miandrandra ity fanampiana avy amin'ny gouvernemanta izay nozaraina androany ity.
Zava-dehibe ho anay izao fanampiana izao satria manampy anay amin'ny fividianana sakafo sy ireo zavatra fampiasa amin'ny andavanandro, hoy ny nambaran'ny solotenan'ireo mponina ny toerana. Tahaka ireo firenena rehetra, anisan'ny potika nanomboka tamin'ny fotoana nisiany ity valanaretina ity sy ny fihiboana ary ny fipetraram-pahasalamana rehetra napetraka ny resaka toe-karena ny Filipina. Olona tapitrisany no tsy anasa ary fianakaviana maro no miana ao anatin'ny fahantrana lalina ankehitriny. Raha ny lafin'ny fanaovam-baksiny indray no asindresaka dia fantatra fa voan'ny 100,000 Filipianina no vita vaksiny tanteraka hatreto. Manoloana ny zava-misy dia mitombo hatrany ny tranga vaovao ary efa eo andalam-pahafenoana sy ila tsy araka amin'ny fandraisana ireo marary intsony ny hopitaly any an-toerana. Ny any azon'ny gouvernemanta atao sisa dia miezaka ny misoroka ny tsy paritany izany intsony amin'ny alalan'ny fametrahana ireo karazana fepetra mifandraika amin'izany. Io amin'izay vaovao maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia androany no nanao valandresaka ho amin'ny mpanao gazety voalohany niaraka tamin'ny ekipa ny PSG i Lionel Messi. Nandritra izany valandresaka ho amin'ny mpanao gazety izany no nanambarany ity mpilalao baolina kitra Argentin manana ny lazany eran-tany ity fa andrombaka fandresena sy amboara hatrany ny tenany ary anampy ny PSG ianko anatratra ny tanjony. Mbola mialy rarombana sy Mathieu Prince hatrany. Tamin'ny kafaliana lehibe no nanehony Lionel Messi, le mpanao baolina kitra Argentin, 17 taona ary mitondra ny akanjo larana 30 ny fidirany tao anatin'ny kluban'ny Paris Saint-Germain na ny PSG. Hita taratra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety voalohany natao niaraka tamin'ity ekipa ity izay no tanterahana androany izany. Dia hita ny mpiara-miasa amiko sy ny mpitantanao ary hanomboka ity dingana vaovao ity, hoy ny nambarany. Tsy mora ho an'ity mpanao baolina kitra malaza eran-tany ity no nandao ny FC Barcelone izay kluba nilalovana nanomboka teo amin'ny 17 taonany saingy naneho ny fahavonona ny bata fandresena hatrany amin'ny alalan'ny fanampiana ny PSG ahatratra ny tanjona ny tenany. Tsy miova ny tanjona ho hatrany izy. Efa nofaritan'ny Lionel Messi sahady ny nofindofony dia ny bata amboara indray mandritra ny lalao Ligue des Champions. Lalao izay efa nibatany fandresena inefatra niaraka tamin'ny FC Barcelone. Tetsy ankilany, nilaza kosa ny mpitantana ny PSG Nasser Al-Khelaifi afandro manatantara ho an'ny kluba ny nanaso ny fifanarahana amina mpilalao baolina kitra matianina tahaka izao. Na izany aza nefa dia nampitandrina ity mpitantana ity manao hoe mbola tsy nahazo na inona isika. Nandritra io valandresaka androany io ihany koa moa no nanambarany ity mpitantana amin'ny PSG ity fa tsy manana antony mazava tokony hialana ao amin'ny kluba hatramin'ny nampidirana Lionel Messi i Mbappé izay tombana no tapitra amin'ny volana Jona 2024 ny fifanarahany miaraka amin'ny PSG. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa indray dia araka ny vaovao milatsaka eto ampelatarana amin'izao ora itenenana izao dia nisy ny fanambarana navoaka ny fiadidina ny Repoblika izany izay mivaky tahaka izao manaraka izao. Nanapa-kevitra ny filoham-pirenena sy ny praiministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian fa tapitra androany alarobia 12 aogositra 2024 ny fiam-pitompiasany ireo minisitra mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernemanta malagasy koa dia manao ireo fampanandehanandrara andavanandro na ny expédition des affaires courantes izy ireo mandra-panendry ireo minisitra vaovao andrafitra ny gouvernemanta Antananarivo fa 12 ny volana fankalazana ny faharotoana ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara omaly ny fitaterana tamin'ny vahoaka ilay-feikevitra nandritra ny fikoanandohan'ny mpanohitra ny 13 sy 14 Jolay lasa teo tetsy bypass fanamby napetraky ny mpanohitra raha teo ny hitatitra ny feikevitra ho an'ny vahoaka tamin'ny andro ny omaly. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. 10 Aogositra 2024 10 Aogositra 2024 rotoana katroka ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fanoherana hipetraka ho arofanina amin'ny fitantanandraram-pirenena anohitra ny tsy ara-dalàna ny fioaram-pefy fa indrindra ny tsy fahaiza-mitantana. Dingana iray lehibe vita ny RMDM tao anatin'ny rotoana ny fikaonando nasionaly no tanteraina ny farany volana Jolay teo. Manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ny fitondram-panjakana dia feikevitra 12 nivoaka nandritra izany. Omaly no notanterina ampahibe maso tamin'ny vahoaka. Niarana anaiky mipivory fa mandehany amin'ny lalana tsy tokony izorany ny firenena. Latsaka natao fahatrana lalina ny vahoaka malagasy
ka miatraika hatrany anaty vilan'ny tokantrano tsirairay ny fahasahiranana. Tena rendrika ny firenena. Manjaka ihany koa ny didijadona sy ny raha matahora eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Tsy mipetraka intsony ny demokrasia sy ny tanitandalana ary voahitsakitsaka ny lalam-panorenana. Koa rehefa niaran-dinika ny mpivory dia ny fanaiky fa tsy azo avela ho rendrika ny firenena ary dia mamoaka izao fehi-kevitra izao. Voalohany, noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana izay natao no milaza hoe anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika. Izany dia antoky ny fametrahana firenena tandalana. Faharoa, ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandinihana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirantsika any amin'ny repoblika fahadimy. Fahatelo, takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka hosoloana mpikambana vaovao izy ireo izay ny mpitsara ny tokony hifidy azy araka ny traikefa ananany avy mba tena haleo tena izy ireo. Miaraka amin'izany ihany koa apetraka ny rafi-pitsarana tena mahaleo tena. Fahaefatra, takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'ny tsirairay aneo hevitra malalaka sy hanao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ny hainao manjery mpanjakana dia ny RNM sy ny TVM. Fahadimy, averina amin'ny asany amin'ny fitandrona filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonany ny miaramila sy ireo mpitandro filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony. Fahaenina, takina ny famoahana tsy misy atakandro ny gadra politika rehetra. Fahafito, takina ny fanaovana laharam-pahamehana sosialim-bahoaka mba hanamaivanana ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Fahavalo, takina ny anaovana laharam-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ny orinasa malagasy madinika sy salatsalany izay tena manome asa haingana ny vahoaka. Atao laharam-pahamehana ny fanodinana ny akora misy eto atoerana. Fahasivy, tsy maintsy ampitomboina ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina na ny énergie renouvelable. Fahafolo, atao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ny foto-drafitrasa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masomboly azy ireo. Faharaiky ambin'ny folo, avaozona ny rafi-panabeazany eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana amin'ny mpampianatra ary ny fampitaovana ny sekoly rehetra, averina ny instruction civique any an-tsekoly. Faharoa ambin'ny folo, atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny tompom-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa sy ny sisa. Fahatelo ambin'ny folo, amin'izao dia amin'ny Covid-19 izy dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholo be na ny atao hoe vaccination de masse mba ahafahana miaro ny ain'ny malagasy rehetra ary hanarenana haingana ny lafiny ara-toe-karena. Fahaefatra ambin'ny folo, takina ny fanaovana audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. Fahadimy ambin'ny folo, takina ny fanatsarana sy ny fanaovana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sahampandraraha-panjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komuna rehetra.
ary fahaenina amby folo farany takina fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isaparitra na ny ataontsika hoe développement équitable. Natao teto Antananarivo ny fa 4 Jolay taona 2024. Vavao avy any Ambatondrazaka indray dia tsy misy izay tsy mahatsapa fangirifirina vokatry ny tsy fahaiza-mitatany mpitondra ankehitriny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Anisany miaina ao anatin'ny fahasaranana vokatry izany ny mponina any Ambatondrazaka. Mahalona ny zava-misy dia nanambara ny mpitarika ny RMDM any amin'ny faritra Alotra Mangoro fa tokony hijoran'ohatra antsirariny eto amin'ny firenena ny olom-pirenena tsy akanavaka. Niry Andrianarivony MPS Ambatondrazaka. Taonany rehetra hijoro hanohitra ny tsy fetezany ny fitantanana amin'ny firenena ankehitriny mba hahafahan'ny isam-batan'olona miariny indray. Malohany izao fasairanana menjady amin'ny tsiraray izao ny mpanao politika eto Ambatondrazaka mitarika ny rodiben'ny mpanohitra aty antoerana. Ankehitriny dia tsapa fa tena mavesatra tokoa ho an'ny vahoaka malagasy ny fiatraikan'ny vidim-piainana izay misonitra Androamanalina indrindra manoloana izao fidiran'ny mpianatra izao. Na dia tia misokotro ny vary ary misy anay dia mahatsapa daholo ny vahoaka fa tena tsy ara-drariny intsony ary tsy misy antenaina intsony amin'izao fitondrana izao anarenana izao sosialim-bahoaka izay tena famitotongana tanteraka izao. Fa fiain'ny faharoa taona ny nijoroan'ny RMDM 10 Aogositra dia miarahaba mpikambana RMDM rehetra ary ny taona indrindra ihany koa ny tia tanindrazana rehetra mba hanohitra indrindra izao fahasaranam-bahoaka izao ka hitondra ny firenena malagasy indray any amin'ny toerana avoavo kokoa indrindra manerana an'izao tontolo izao. Fa eritaona mahery izao no niaina tao anatin'ny Covid-19 ny teto Madagasikara. Roa taona tsy hita izay fampandrosoana nentin'ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy. Saika korotana nefa no ny hita no ny tsy fisiany mangarary tamin'ny vola entina nampiasaina hiatrehana ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Ravorafy mahenina sy Manora Andriamalala. Ny siatra ny fahasalamana no tena nibahana teto amintsika nandritra ny vanim-potoana ny fihibohana. Tsy nahafapo ny fomba fitantanana ho ny firaisamonim-pirenena Ivorary ny siatra hafa izay tsy hita ny fitondram-panjakana akory fantotongana. Etsy andany tao anatin'ny roa taona nanaovana izy ireo fanadihadiana hita fa tsy afaka ny sitraka vaovao araka ny tokony ho izy ny olo-pirenena, tsy nisy mangarara tamin'ny lafiny rehetra ary tsy tonga tena vahoaka ny tambirina andraikitra. Misy an'ilay la loi sur l'accès à l'information izay tokony efa nandalo efa nampanentenena hoe andalo amin'ny session parlementaire session ordinaire teo zany ohatra dia efa hoe tokony lanina efa mantonany maro zay ohatra tokony efa lanina io lalàna io dia manome garantie ho an'ny olo-pirenena hoe ahazo information ary raha tsorina ohatra zao dia nareo mpianatra hianatra mitady données any amin'ny ministère maro samihafa dia mahatsapa hoe mino hoe sarotra ny mahazo données na zay aty amin'ny fiarahamonim-pirenena dia afaka mitena hoe tsy ampy ny information hitanay hoe natanatin'ny loi de finance rectificative teo hoe tsy ampy enti-manana na matsina ny secteurs sociaux tahaka ny santé sy ny éducation. Ny hemitra ny faharisian'ny olo-pirenena indray anjara amin'ny fampandrosoana toy ny fandoavan-ketra betsaka ireo tsy maharisika intsony amin'izay mety ho fifidianana ho avy noho ny fitaka sy fampanantenana pôkaty tsy tanteraka. Manetsika ny antimera rotonta montetika Sabarosina baromètre citoyen Ivorary amin'ny tokony anaraha-masina asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana raha mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka tsia. Fa nisongadina nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity ny tandrevaka ataon'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fanentanana ny olona anao vaksiny fanefitry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Eo ihany koa ny asa tsy tanteraka akory eto amin'ny firenena izay nambara ombenombeny fa velirano izany. Ankoatr'izay moa dia tsy fihainoana mihitsy ny avy amin'ny antoko mpanohitra. Mamintana amintsika izay vaovao izay inambintso verisitraka sy Mateo Prince. Ny aiky tsy nety ataon'ireo ministra eo anivon'ny gouvernemanta misy ankehitriny ny Flora Joel ny mikasika ny asa vaventy no tena nahariariny nandritra ny fandraisam-pitenena ny tao anatin'ny fandaharana manokana ny alahady lasa teo.
tokony hahatonga saina ny mpitondra eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny raha ny fanazavana. Nisy ny fankalazana sady fitsingerenan'ny taona ny tamin'ny nisy ny ramandrika tamin'ny 10 91 le tany Yavoloha reny. Tsy haiko hoe par coïncidence ve ny fankalazana amin'ny faharoa taonan'ny RMDM koa. Fa dia omaly iny ihany koa i président Andry Rajoelina nanambara fa misy asa tsy mety ataon'ireo membre gouvernement reo. Any amin'ny dolo zany zao ny mason'ny vahoaka malagasy sy mason'ny zao tontolo zao. Fandraisana andraikitra amin'ny tsy fetezan'ny fandehanan-draharaha-pirenena amin'izao fotoana zao. Tady dio namanarina fa ny fahitana io olona io manko voajerena fotsiny dia tena hita mihitsy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Omaly vao mijery ny olona atao amin'ny magro fotsiny tenako manao analizy vao mijery ndray mpimaso tena matory olona reto tonga maro be eto. Matory olona reto mitaraina any amin'ny misincline any amin'ny mpanotra dia fantatra misy zavatra tsy mandeha zay. Ny antefa tany amin'ny mpitondra ankehitriny ny afatra manoloana ny andraikitra efa raisin'ny mpanohitra eto amin'ny firenena indrindra eo amin'ireo torohevitra entina hampandrosoana ny Madagasikara izay tsy nohon'ny fitondrana akory kanefa avy eo latsaka katerena ny vahoaka. Tsy asa mora zany izy faniry teo mety ny asa mpitondra tsy mora fa ny asan'ny fanoherana koa asa mafy satria matoa manao politika matoa aty amin'ny fanoherana ny ao anivon'ny RMDM sy ny tiky Madagasikara dia manana eritreritra ny aka fahefana amin'ny ara-dalàna aoriana kely eo amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka raha mitsikery izahay mitondra sosikevitra izahay fa tsy lainga arak'izay resahany mpitondra matetika rehefa ohatra ka anometiny anay dia tokony mba hiaino nareo mpitondra misy azonareo raisiny ireny zavatra tenin'ny filora valomanana ireny ary ny teninay efa ty amin'ny mpanohitra dia torak'izany ihany koa hoe fanontaniana no apetrakay raha tsy teo moa izahay tao anivon'ny fanoherana efa taizany ny efaran'ity firenena ity. Raha tsy teo ny filora valomanana izay mitarika amin'izao fanoherana izao ary mpanohitra lehibe ny mpanohitra legitime dia taizany ny efaran'izao firenena. Na dia eo aza hoy izy ny fanasoketana hatrany ny mpanohitra dia voizina fa hampandrosoan'ny Madagasikara ny tanjona indrindra ny fikatsahana ny tombotsoan'ny vahoaka izay efa tarigetra napetraky ny avy an'ny mpanohitra hatramin'izay. Fa raha araka ny fangatahany be sy ny maro moa dia hoarahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny ankon'ny fankalazana ny fetin'ny faharoa taonan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny finoana tetsy Behoririka tamin'ny andron'ny omaly. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity dia efa todina amin'ny isin'ny fanovanam-pikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny ankamaroan'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana ny fikatson'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ireo minisitra tsy mahavita azy tokony hosoloana sy esorina eo amin'ny toerany raha nambaran'ireo olom-pirenena sendra ny namana mpanao gazety Andro Miaratiana sy Tahirinena tamin'ity androany ity. Ny aiky ny filoham-pirenena nandritra ny kabary nataony fa misy amin'ireo minisitra amperinasa no tsy maharaka ny hafainganam-pandeha. Tsy maintsy isy ny fanovana minisitra saingy amin'ny fotoana mampity azy raha nambarany. Samy manana ny fahitany vozotry ny raharam-pirenena ankehitriny ny olom-pirenena. Ataony nanamafy fa tsy tokony andrasana ela ny fanovana manoloana ny fijaliana iainan'ny vahoaka ankehitriny. Olona teknisianina mahavita azy no ilaina. Tsy dia mahafapon'ilay vahoaka satria mazava ho azy le resaka sosial foana ny problème. Le resaka sosial tsy tonga any ambava amin'ny vahoaka nefa misy vola hoe natokana ho an'ny sosial le zavatra nefa tsy mety tonga any le zavatra io ny andrasan'ny vahoakany io e vahoakany rehefa voky dia mety manginy raha izay faharoa rehefa midina dolo ny PPN rehetra dia mety lamina koa ny vahoaka fa saingy zao tsy vita anatin'ny 3 andro zany ny fampidinana an'io fa resaka be iny na ray volana na 2 volana reo mbola tsy tafidy ny vidin'ny zavatra io fa resaka iny hoe anatin'ny 3 andro dia
izy vokany non tsy possible mihitsy zany fa dia aloha mba miteny marina rehefa hiteny fa aza misehoseho be hoe za zao fa zao na zao dia zay lazaiko rehetra dia mety daholo tsia zay le mbola mahatanora ny tanora mila étude daholo ny zavatra rehetra ay tokony soloina zay tsy mahavita fa misy ny sasany migeste be fotsiny ao bureau nefa ny tsy technicien tsy compétent fa resaka politika nazahoany an'io toerana io tsy tanao zay mahasamihafa an'le olona tena hoe tia tanindrazana zao ne tsy mila olona mpanao politika intsony normalement tokony azo toerana fa olona technicien mampandroso zavatra tena tsisy ilana anazy tao amin'ny teny tsy ilaina anazy mihitsy zay zao tena mijaly tony alana zay tsy mahavita azy hidiran'izay mahavita azy olona efa ampitraikefa angambany zay ny mety tsy tonga dia tsisy takano tonga dia zorina zavatra mila mampandeha zavatra natao zavatra tonga dia mbola mila miazoazo misy zay tonga dia mandeha miasa mafy raha amiko aloha tonga dia olona teknisianna afaka mitsinjo lavitra raha ny vaovao amin'ity herinandro ity no isy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny fitantanana raharam-pirenena dia ilaina ho fantatry ny olom-pirenena ny asa vitan'ny gouvernemanta mba hahafahany mahita hoe iza no minisitra mahavita ny asany na tsy manao mihitsy olona mahavita no ilaina afa izay tsy mahavita kosa tokony isaorana dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalamba vao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona fa hoarahinao aoriany izao fampalalamba vao izao avy hatrany ny akon'ny fankalazana ny faharotoana ny RMDM izay tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny finoana tetsy makrobeoririka tamin'ny omaly aorian'izay kosa ny fandarana global news ary manaraka azy ao ny fandarana saila zao ary ny oronan-tsary atotry ny MBS ho anao amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe l'école est finie ny sampana fampalalamba vaovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko